miaraba tompolasy toko vavy malina focus sehatra sy fotoana iresahana ireo fanatsika fonana na fanady ariana lalina izay nitotosay ny mpanao gazety eo anivon'ny tambazotra malina fotoana hitondrana fanampanazavana fanampim-baovao ihany koa amin'ny fanjoina n'ireo lohahevitra izay nanaovana ny fanady adiana. Amin'ity androany ity dia iresaka momba ny fahasalamam-bahoaka itsika sy ny fiahina ireo sokajin'olona izay voasokajy ho tena marefo ao anatin'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fametrahana ilay antsoina hoe fond d'équité. Mialohan'ny irisoana lalina ao anatin'ny dinidinika dia manasa anareo aloha anaraka famitinana fohy momba io fanady adiana izay nitotosay ny mpanao gazetiny malina io hiaingantsika amin'ny ady hevitra rehetra. Salame! Tonga soa eto amin'ny fandaharana avokarin'ny malina tambazotran'ireo mpanao gazety mpanatsikafona ny trangana kolokolo avy lenta eto Madagasikara. Sehatra iray ahitana trangana kolokolo betsaka ary mampitarana marina eo amin'ny sehatry ny fahasalamana. Tranga iray io mpananty fanady adiana ity manokana izao ny momba ny fond d'équité izay nikatsahana ny hanatsarana ny tolotra eny anivon'ny toeram-pitsaboana ambara tonga fototra faharoa na ny CSP2. Hoentina aminao ato anatin'ity andiny voalohany ary ny famaritana ireo tsara ho fantatra mahakasika ity fond d'équité ity. Ny mpanao gazety Onja Lalaina Tranavimanana no manolotra antsika ny fandaharana izay nirahana nanatotosa tamin'ny felana fitiavana Antsamalala sy Avitra Ravaljona. Minofinaritra tompoko! Tamin'ny taona 2004 no nitsangana ara-dalàna ny compte fanome izay natao hitehirizana ny vidim-panafody avy eny amin'irony CSP2 irony. Nisy ihany koa ny ampahambola nalaina tamin'io entina hitsonjovana ireo olona tena sahirana izay tsy afaka manefa na ny vidina fanafody fototra ilaina amin'ny fitsaboana fotsiny ihany azy. Io ampahambola io izany no antsointsika hoe fond d'équité. Dia ho ary aloha alalentsika bebe kokoa ny mahakasika azy ity e! Sabotsynamehana, commune 7 kilometatra miala Andrenivohitra no hitondrana ianao amin'ny resadresaka fampahafantarana ny fond d'équité miaraka amin'ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny CSP2 any an-toerana. Ny fond d'équité dia nalaina tamin'ny compte fanome, izany hoe compte fitehirizana ny vola azo avy amin'ny fivarotana fanafody eny amin'ny pharmacie CSP2 rehetra. Rehefa misy marary tonga eny amin'ny CSP2 dia efa misy pharmacie manokana mivarotra amin'ny fanafody ilaina. Dia avy amin'iny vidim-panafody iny no azo ny atao hoe compte fanome. Rehefa miangona kosa iny vola iny dia misy apahany 3/163 azo avy amin'iny recette iny sy ny bénéfice azo ny CSP2 isam-bolana arotsaka ao amin'ny fond d'équité. Dia io no hividianana amin'ny fanafody ho an'ireo olona tena sahirana dia homenandry zareo maimai-poana izany. Dia izay olona voasoratra ao anatin'ny lisitry ny tena hoe sahirana ihany no misitraka anazy io. Tsy hoe omena vola akory aloha ilay olona dia hoe ndana mividy fanafody etseroa fa tonga dia izay fanafody ilainy ka misy ao amin'ny pharmacie dia izay no omena azy. Dia ny CSP2 ihany no mahalala hoe tokony ho esorina ao anatin'ny fond d'équité ve iny sa tsy. Raha fitina tsotsotraka izany ny fond d'équité dia ampahambola 3/570 amin'ny vidim-panafody azo any amin'ny CSP2 izay natao manokana hampisitrana fanafody maimaim-poana ho an'ireo olona tena sahirana eny ifotony.
raha ny tombontsoa entiny nefa nojerena dia tokony hanamaivana ny fahasairana ny olona mila fitsabona izy ity saingy indrisa nefa fa mbola maro ny olona ny tsy mahafantatra ny fisiany izy ity. Ianao ve mahalala ny fisiany izany fond d'équité zany na hoe ny fampisotrahana maimam-ponina ny fanafody ho an'ireo sahirana eny anivon'ireny CSP2 ireny? Tena mbola tsisy ny teny an'izany voangeraka zany. Inona tsara fond d'équité? Ohatran'izay le zay ohatra mividy fanafody fana rehefa tonga any fa tsy misitraka an'izany fond d'équité zany a. Tao anatin'ny fanadadiana nataonay mpanao gazety Malina moa dia olona iray ao anatin'ny 10 ihany tamin'izay nadiadiana tany amin'ny distrika Navaradrano sy Atsimondrano no nalala ny fisian'ity tolotra ity ary milaza fa misitraka izany. Vehivavy 27 taona manantena sabotsy namehaniny izy io, manana aretin'ny mitaiza ary ny safidy manokana moa tsy ho alaina feo. Dia ho fantarintsika manaraka eto ary ireo tompon'andraikitra misana fampandehanana ity tolotra ity ka tompon'andraikitra eny amin'ny CSP2 voalaza teo ambony ihany no hiaraka amintsika mandritra izany. Ny mahakasika ny lisitra indray ny fokontany sy ny CSP2 ary ny commune ny tompon'andraikitra amin'iny. Ny fokontany mi-identifie an'ireo olona tena sahirana eny fotony ary tena mendrika ny hoe hisitraka an'izany fond d'équité zany. Ataony ao anaty lisitra ireo olona ireo dia omeny eny amin'ny commune aloha. Avy eo ny commune no mivalide an'iny lisitra iny any anivon'ny fokontany. Dia rehefa avy eo ny fokontany iray no mandefa an'iny aty amin'ny CSP2. Ny anjaranay aty amin'ny CSP2 nefa dia ny mampisitraka fanafody maimaimpona an'ireo olona tonga aty aminay ka voasoratra sy hita soamatsara ao anatin'ny lisitra izay nalefa ny fokontany aty aminay. Iza zany no tena mitantana ny fond d'équité moa? Ny comité de gestion izay solitena avy amin'ny commune sy ny CSP2 no tena mitantana azy io. Araka ny valin'ny fanadihadiana nataony mpanao gazety Malina dia maro ireo manjavozavo sy mampametra-panontaniana momba n'ity fond d'équité ity na eo amin'ny lafiny fampahafantarana ny tolotra izany na koa eo amin'ny fomba fitantanana azy. Sehatra iray manokatra ny varavarana ho any amin'ny kolokolo noho izany ny tontolon'ny fond d'équité noho izay tsy fahafantarana sy tsy fahalalana izay. Mampanantenana ary izahay fa hitondra fanazavana bebe kokoa momba izany ao anatin'ny andimy manaraka amin'ny fandaharana. Mandra-piresaka indray ary eo. Iny ny famontenana fohy ny resahana momba ny fond d'équité, ny fahafantaran'ny olona n'izany fond d'équité izany izay nitotosain'ny mpanao gazety Avotra Ravaljona sy ireo namana mpanao gazety izay niara niasa taminy. Ny vahintsika eto hitondra ny dinidinika hiara iresadresaka amin'ity anio ity dia eo zany aloha i Avotra Ravaljona mpanao gazety anisan'ireo nanatotosa ny fanadihadiana ho ampahafantarinao ihany ny namana rehetrarehetra. Eo ihany koa Gérald Pruvot izay mpiadidy ny tetika asan'ny fahasalamana eo anivon'ny Transparency Internationale Initiative Madagascar sady économiste de la santé ihany koa izy. Miarabana roa mirahalahy misaotra-betsaka anareo nanaiky hitafatafana fohy fotoana ho ampijery antsika eto ho an'ity Malina focus androany ity. Fanontaniana voalohany Avotra hoe rehefa miresaka an'izany fond d'équité zany tsika inona marina moa izy io? Mankasitraka fananasa ny vahiny eto amin'ny plateau-ny Malina eto. Miaraba ny Gérald ihany koa, miaraba ny mpanaraka. Raha resahana manokana ataontsika bangitokana ny miresaka ny hoe fond d'équité dia fanampiana ho an'ireo ataontsika hoe olona marefo eny anivon'ny fokontany amin'ny alalan'ny CSP2 izy io. Izany hoe misy ny fivarotam-panafody eny anivon'ireny CSP2 ireny dia 300 io manodidina an'izay no sombiny alaina amin'ilay vidim-panafody manome an'ilay fond d'équité na hoe fandraisana anjara no mba hoentika. Zay raha resana amin'ny bangitokana lisina. Zany hoe atao hanampiana an'ireo olona sahirana rehefa mamonjy tompom-pahasalamana izy. Rehefa mamonjy eo anivon'ny CSP2 ihany izy sa hoe rehefa tompom-pahasalamana na hôpitaly ka manana pharmacie mivarotra fanafody dia mipetraka izay. Misy ihany koa eny anivon'ny hôpitaly Mpanjakana moa zany mazava ho azy sy ny CSP2. Fa tamin'ity moa zany CSP2 no resana manokana. Ya, rehefa miresaka an'izay tsika tao anatin'ilay fanadihadiana nataon'ny zareo i Gérald dia be dia be ny faneho-kevitra hoe tsy mahafantatra ny fisian'izany fond d'équité izany ny ankabeazan'ireo olona izay tena tokony hisitraka azy nefa efa elaela ihany ny nahafantarana fisian'izany. Inona ny antony mahatonga an'izay zavatra izay? Misy tsy mangarara avy eo, misy ara-tsi-panahy ny tompon'andraikitra avy eo ka misy olona ohatran'ny hoe lasa anjorom-bala ao anatin'ilay izy tsy mahafantatra ny tokony zohisotrany, tsy mahafantatra ny tokony ho azony ao anatin'ilay izy.
ia misaotra betsaka fa amin'izay fanontanian'izay dia mamerina ny fiarabananao ihany koa dia miaraba ny avitra. Angamba ilay tsy tonga dia ho sokajina hoe ratsipanahy fa ilay fa ilay fipetrahan'ilay hoe mangarahara mihitsy no tsy misy any anivon'ny fokontany. Voalohany indrindra aloha tsy misy ny fampahafantarana ny olona hoe inona tokoa moa ilay hoe fanome, inona ilay fond d'équité. Manaraka an'izay eo ihany koa ilay lisitra izay misy an'ireo atao hoe olona marefo ao anatin'izay fisitrahana ny fanome izay. Miainga avy any amin'ny président fokontany izy io satria izy no mandrafitra an'ilay lisitra hoe iza daholo ny olona ao anatin'ny fiarahamonina ho ampidirina ao anatin'ilay lisitra amin'ny alalan'ny masitsivana. Miainga avy any amin'ny mpiara-miombonantoka maromaro izy io dia ampiarin'ny chef fokontany. Ny idiran'ilay kolikoly ao anatin'izay dia ny hoe ilay chef fokontany no mandidy sy manapaka hoe ity olona ity ho ampidiriko, ity olona ity tsy ho ampidiriko. Mety mifanaraka amin'ilay masitsivana, mety tsy mifanaraka izany. Izay indrindra satria ny zavatra hitanay tamin'ny 2021 raha nanao fanadihadiana izay mahakasika ny tolotra fanome io dia ny olana dia ny président fokontany manao izay tiany atao. Misy olona tsy voasokajy ho marefo tafiditra ao anatin'ilay lisitra. Misy olona tena marefo nefany tsy ao anatin'ilay lisitra satria hoe mety havan'ny chef fokontany, mety hoe olom-patany, mety hoe olona manana ny lanjany manokana eo anivon'ny fiarahamonina ka mangataka ny ampidirana azy ao anatin'ilay lisitra. Oviana moa nanaovana fanadihadiana ho anareo manokana lefitra? Taona 3 Izany hoe teo anelanelan'ny 2 nanaovan'ny Ry Gérald ny fanadihadiana sy ny fanadihadiana nataonareo. Tsisy zavatra niova izany tao anatin'izay. Ny dikany ve hoe tsisy mandray andraikitra eto amin'ity firenena ity? Mety masiaka izany fanontaniako izany. Tiako hidirana avy hatrany mantsy hoe fa ao anatin'ny resaka fahasalamam-bahoaka inona ny andraikitry ny ministera ao anatin'izany zavatra izany satria raha mijery izao tsika misy elanelana 2 taona eo fanadihadiana nataonareo nefa tsisy zavatra miova mihitsy izany raha jerena. Inona ny tena andraikitry ny ministera ao anatin'izany? Gérald raha ny tokony ho izy amin'ilay hoe tena hoe fomba fiasa salamina eo anivon'ny ministera. Miasa maleo tena ve zany ilay chef fokontany sa misy fanaraha-maso tokony hipetraka? Raha ny tokony ho izy dia tsy maintsy misy fanaraha-maso satria izay ny andraikitry ny ministera ao anatin'ilay ataontsika hoe pyramide ny système de santé. Ny ministera no micoordonné ny système de santé rehetra rehetra eto Madagasikara. Dia izy no manara-maso voalohany, tompony andraikitra voalohany fanaraha-maso. Misy ny audit ataon'ny ministera isan-taona. Raha tsy diso izay raha ny voalazan'ireo lehiben'ny faritra izay nanantonanay tamin'izay 1 sorarivo izay dia indroa isan-taona no misy ny izay audit izay ho an'ny CSB tsirairay avy. Fa ny tena olana indrindra ao anatin'izay dia tsy ny ministera irery ihany ny tokony mandray andraikitra fa ny antanatohatra rehetra rehetra dia mandray andraikitra daholo. Miainga avy any amin'ny chef fokontany mampafantatra ny olona ao amin'ny fiarahamonina misy azy. Ity ny fond d'équité, ity ny masitsivana napetraka. Miditra makany amin'ny CSB sy ny COSAN, ny COGE. Ny COSAN moa izany ny comité de santé sy ny comité de gestion. Miara-miasa amin'ny CSB izy. Mampafantatra ihany koa ny andraikitra zareo hoe misy an'ity fond d'équité ity satria ilay lisitra miainga avy any amin'ny zareo, makany amin'ny chef fokontany azafady, makany amin'ny CSB. Io izany no ahafahan'ny zareo mametra na tsy mametra hoe ity ny olona tokony hisitraka an'izay sy ny olona tsy tokony hisitraka an'izay. Dia miakatra tsikelikely izy. Ny tena andraikitra ny ministera izany dia ny coordination. Izay ny tena tokony voalohany indrindra dia miampy n'ilay hoe fampahafantarana, sensibilisation, conscientisation ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra rehetra ao anatin'izay tolotra izay. Koa satria moa ny fanadihadiana lalina na fanatsika foana na ray avitra dia mifantoka amin'ny fanamarinam-baovao isika izay ny tena votoatin'ny asa. Ahoana ny teo anivon'ny ministera? Voamarina ve izay zavatra niresahan'ny Gérald teo izay tao anatin'ny fanadihadiana nataonareo amin'ilay andraikitra ao anandrefa ministera? Resaka kolikoly moa mazava ho azy ilay izy fa olana be foana ny atao amintsika mandondomba-ravarina ny nivon'ireny ministera, indrindra moa ministera izany maka vaovao entina hanamarinana hozaraina ao amin'ny fiarahamonina nandritra ny 2 volana tsy nahazo valiny izay teo anivon'ny ministera. Nisy fangataham-baovao natao izany sa? Nisy fangataham-baovao, fionana, angatahana vaovao, ahafahana manamarina hoe nisy tokoa ve izay fanaraha-maso na ilay coordination nolazain'ny Gérald izay 2 volana taty aoriana tsy nisy. Tamin'ny fotoana namoahana latsoratra tsy nisy valiny, tsy nanokatra varavarana ny ministera. Isan'ny mampiahy ahy anatin'ilay resaka kolikoly hoe nisy tokoa ve na misy mety ho fanodikodinana avy ao anatin'izay. Inoantsika fa ho hitan'ny ministera ihany koa ny fandaharana ary tsy hoe mitsara n'aiza n'aiza tsika eto fa ny zava-dehibe dia manaitra fandraisana andraikitra mba ahafahana manamafy ny fanaraha-maso
satria teo zany nanombokaraiky amin'ny 20 hatramin'ny 3 tsy zavatra miova mihitsika aorinan'ity fa dindinika rahantsika teo amin'ny raha laty mety misy fandraisana ndraiky koa fa iverina ny fotony tanàna sa toerana fokotany anankiroa nanaovanareo an'ilay fanadihadiana tiako atongavana ilay masotsivana mitovy daholo ve masotsivana rehefa mijeriny atao hoe olona sahirana ao anatin'ny fokotany ireo fokotany rehetra nanaovana fanadihadiana ireo. Araka ny lazain'ny Gérald teo misy ny ahafo ao anivon'ilay izy anivon'ny sy fokotany satria izy aloha zany lehibe isan'ny hoe mamaritra ny masotsivana tsirairay isaky ny fokotany misy azy avy. Nisy ny teny avaradrano dia nisy ny teny atsimondrano nanaovana ny fanadihadiana ho an'ny atsimondrano nazava amin'ny ankapobeny lazain'ny sy fokotany ny amin'ny masotsivana nisy maromaro izy ireo voalaza ao anatin'ny lahatsoratra sy ao anatin'ilay horonam-peo teo fa ny avaradrano manokana ny misy ny mampiahiahy ihany satria tsy mitovy amin'ilay teny atsimondrano ilay izy. Iza ny tena tokony izy ny anavaradrano sa ny atsimondrano io manko zao ny olana satria tsy fantatra inona ilay tena masotsivana zany dia iza ny olazaina fa niova nahoana ny fomba ilazana na marinana fa tsy nanaraka ny tokony masotsivana izy ny anankiray tamin'ireo. Raha resahana sy jerena ilay izy masotsivana atsimondrano nazava nisy ny hoe biantitra nisy ny hoe manantena misy ny kilemaina dia misy ihany koa ny ataontsika hoe tena sahirana ara-pivelomana. Ireo masotsivan'ireo zany afana mamoaka sy mametraka an'ilay lisitra izay tokony hisitraka an'ilay fond d'équité izay hoe mbola makany amin'ny commune dia miverina amin'ny fokotany izay makany amin'ny CSP. Tsy izay ny zava-nitranga tao avaradrano fa ny sy fokotany mametraka ny lisitra reto fotsiny araka n'izay tokony ho eritreriny eo satria izy mahafantatra ny mponina ao aminy misy zavatra mampanala sala ihany ao anatin'izay zavatra. Gérald, misy zavatra mahalasa kely ny saiko eto raha mijery ny sehatry ny asa eto Madagasikara tsika dia ny sehatra tsy manara-drafitra na informel no tena betsaka. Ahoana zany misy antota taratasy takiana ve rehefa ilaza hoe olona sahirana io inona ny taratasy manamarina an'izany fiche de paie na tsy fantatro nefa ny ankabeazantsika malagasy ao anatina secteur informel tsy manome vahana an'ilay kolikoly iny fanomezam-bahana olom-pantatra ve zay ao anatin'ilay fandrafetana an'io lisitra io satria mety misy olona nytenenina teo hoe tsy sahirana mihitsy fa tafiditra satria izy informel tsisy profilazana fa kely raha tsy fidiram-bola izy ohatra. Ie, marina tokoa izay hoe betsaka ny sain'ny olona misehatra ao anatin'ny informel eto Madagasikara. Ny olana voalohany dia tsy tena any amin'ilay hoe any amin'ilay hoe ahoana ny afantarana na tsy afantarana satria ilay zavatra piloty no niangan'ilay izy izany hoe maprojet piloty anazy programme piloty anazy izay dia efa misy masotsivana maromaro napetraka ny tompon'andraikitra tamin'izay programme izay ahafahana mievalue an'ilay izy rehefa ty ariana aty. Io zany tsy tokony hiova raha ny tena marina fa ny mampiova an'ilay lisitra dia araka ny voalazan'ny havitra teo hoe any amin'ilay lehibe ny fokotany ilay izy no manomboka miova any foana zany aloha ilay olana voalohany. Dia hoe misy ve taratasy manamarina hoe marefo ity olona ity sa tsy marefo izay tsy hananana porofo mazava satria misy olona ilay izy raha ny tena nojerena dia tomba maso no anaovan'ny ilay tompon'andraikitra n'ilay sivana ao amin'ny fokotany misy anazy tomba maso fotsiny ihany miankina fahendrenina sy fokotany izay indrindra ny fahendrena rehefa nanontany hafitra zareo dia samy miteny daholo hoe kely loatra koa ilay teti-bola iasana ary manahirana any amin'ny tantana azy satria betsaka ny olona marefo sy sahirana ao anatin'ny fokotany anankiray mitombona ve ary azo raisina na izay fanazavana hoe kely ilay teti-bola izay. Ie, raha ny hevitra manokana aloha dia ny hoe azo lazaina hoe kely ihany ilay 300 izay esorina amin'ny vidina fanafody ao amin'ny CSP. Ny vidina fanafody ao amin'ny CSPR tsy maharaka satria maninona vitsy ny fanafody tonga amin'ny CSP dikan'izay miena ihany koa ilay 300 makany amin'ilay marefo nefa ny tahan'ny olona marefo ao anatin'ny fiarahamonina malagasy amin'izao dia tsy mitsahatra mitombo raha ny statistikan'ny banque mondiale no jerena na ny OMS dia miakatra foana ny tahan'ny marefo ka izay 300 izay tsy masehaka ireo olona marefo ao anatin'ny fiarahamonina izay. Mamaraparantsika reza mahala hiavitra dia hitodika kely amin'ny resaka fanaovan-gazety mihitsy hoe manahoana ny fahasarotana ny ainana tao anatin'ilay fanatotosana azy. Ny ministera efa voaresaka teo hoe tsy nahazo ao ambaliny fa ho an'ireo loharanom-baovao samy hafa mahasamy joro mahasamy teny ve ny olona samy misy tahotra eo anatrehany hoe
fanadihadiana atao ohatrany taona? Matetika amin'ny ankapobeny misy tahotra foana satria fanatsika fonana le resahana fa tsy ilay toyn'ilay mahazatra hita ireny. Ny ankoatr'izay ny tena olana mipetraka anatin'ny resaka fanadihadiana aloha zany dia ny fanatonana birao foanany. Na ny teny anivon'ny CSP fotsiny ara dia efa olana satria lasa mivezivezy dia mihodina eo amin'ilay boriboriny hoe any amin'ny ministera foana maka alalina sy ny ohatran'izay. Fa teo amin'ny fanatontosana n'ity fanadihadiana manokana ity misy fahasarotana ihany teny anivon'ny ataontsika hoe ambaratonga-pahefana ity ambany rehetra ireny ny amin'ny resaka fahasahiana amin'ny teny sy milaza an'izay tena zava-misy marina fa lasa kisaritsarina misy tahotra ny amin'ny lehibe foana. Izay foana moa zany ilay olana hoe sao dia teniteny foana ka hanao an'izao. Izay ny hitako hoe olana mbola olana ary tsy fahasahiana amin'ny teny izay manoloana trangana kolokolo mbola hita hoe mila ezaka kely na amin'ny indrindra amin'ny olom-pirenena moa zany ny fijoroana fahasahiana amin'ny teny mitoroka kolokolo. Gérald, ny fanontaniana farany hoe manahoana zany ty resaka fahasalamam-bahoaka ty araka ny teninao teo mitombo foana ny olona sahirana sy marefo eto Madagasikara. Ny fanjakana amin'ny ankapobeny izay mifandimby teto Madagasikara dia samy mametraka ny antsoina hoe tokony hahamaim-poana sy zofototra ny fahasalamam-bahoaka zany. Manana hevitra ve mipetraka foana matsina indray ny fanamarihana ianareo fiarahamonim-pirenena, ianareo mpanao gazety mpanakiana tsy manana hevitra. Manana hevitra ve? Manana sosikevitra mety azo anatsarana na anaovana arofanina farafaratsiny amin'ilay zavatra efa mipetraka ny fiarahamonim-pirenena ohatran'izany. Ie, amin'ny fiarahamonim-pirenena izay moa amin'ny fiarahamonim-pirenena izay moa dia ny hoe fanentanana ny olona ho an'ny transparency internationale manokana dia fanentanana ny olona asa hitoroka ny trangana kolikoly hitany eny amin'ny fiarahamonina andany kolikoly. Izay zany no tena andraikitra voalohany indrindra hoe manabe ny fiarahamonina izahay ahafahan'ireo olona mandany kolikoly. Ny zavatra tena hita ny situation ny fahasalamana amin'izao fotoana izao dia tsy ampy ny enti-manana rehetrarehetra na amin'ny lafin'ny fitaovana zany na amin'ny lafin'ny mpiasa zany mpiasan'ny fahasalamana. Betsaka amin'ireo mpiasan'ny fahasalamana no mitangorona etỳ amin'ny andrenivohitra ka any ka lasa vitsy ny olona izay mahasa miasa any amin'ny CSP any amin'ny ataontsika hoe périphérie zone rurale. Izay no voalohany indrindra. Ny recommandation izay nataon'ny transparency internationale lahatrizay nanomboka tamin'ny taona 2016 dia ny hoe ampiakaro aloha ny teti-bola ho an'ny loi de finance mihitsy aloha ampiakaro aloha ilay teti-bola satria ny fantatritsika ny zavatra hitantsika dia ny teti-bola mpanjakana ho an'ny sehatry ny fahasalamana dia lanin'ny budget de fonctionnement daholo fa aty amin'ny investissement izy kely ampitomboera aloha ilay investissement. Midika hoe investissement efa misy ao ireo tobim-pahasalamana atsarao aloha omeo fitaovana aloha apetrao amin'ny toerana tokony hiasany tsirairay avy ny mpiasan'ny fahasalamana izay tokony andraikitra n'ilay CSP. Mandeha amin'izay avy eo ny fanaraha-maso tokony izy foana zany systématiquement fanaraha-maso ataon'ny tokony andraikitra tsirairay amin'ny ambaratonga misy azy ny tobim-pahasalamana rehetrarehetra misy eto Madagasikara. CSP no resahako voalohany aloha satria misy andreo délocaliser rehetrarehetra ny manomboka avy aty amin'ny ministère ny coordination ny direction régionale tokony manara-maso ihany koa. Misy koa ireo médecin inspecteur tokony manara-maso ihany koa dia tokony rétroactive ilay izy avy aty ambany miakatra ny information makany amin'ny ministère hoe reto ny lacune rehetrarehetra dia misy koa avy any amin'ny ministère hoe ireto ary ny fanatsarana tokony misy an'izay. Ny farany dia ataovy mangarahara daholo ny information rehetrarehetra tokony ho azon'ny mpisitraka rehetrarehetra atao mitovy tantana zany fa tsy misy hoe ity olona hita hoe manamanam-bola dia karakaraina tsara, ity olona tsy manam-bola dia atao tsy zarizary fa tokony hitovy foana zany. Izay ilay tokony hoe ny système de santé ny accès aux soins zany tokony inclusive foana tsy manavaka na olona marefo izy na olona manana. Ny iverena kely ilay hoe ho gratuit foana ve ny soins. Raha ny zavatra hita amin'izao dia tsotratra mihitsy ilay gratuité des soins. Izay ny antony nametrahana ilay fanome. Teny fampiononana ao malagasy.
tsy teny fampinonana fa teny tokony hatonga saina antsika tsirairay avy hoe misy zavatra tokony amboarina ao anatiny ao. Ahitsy moa zany. Tapitra ihany koa ny fandarantsika rezao rahalahy inona fa tafita ny afatra ary ho raisy ny mpijery sy ny tompon'andraikitra amin'ny fijery miabo mba ahafahana manova zavatra na dia piditra no kely ho an'ity firenena ity any ara. Tapitra ny fiarahantsika isaorana be dehibe Avitra Ravalojaonina sy Gérard Privot ndraiky ny dinidinika teto manome fotoanantsika amin'ny Malina Focus manaraka indray velogna tompoko.